Eksodosy toko 19. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, lazao amin'ny Arona hoe, ahinjiro ny tananao, mitana ny tehinao eny ambonin'ny sampandrano, ary eny ambonin'ny lahindrano sy ny enieny, ka mampiakara ny sahona ho eny amin'ny tany Egipta. Ary nahinjitra Arona tambonin'ny rano tany Egipta ny tanany, dia niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany Egipta. Ary ny omby asy mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatovany, ka nampiakatra ny sahona ho eny amin'ny tany Egipta. Ary Farao dia nampaka ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, mangataha amin'i Jehovah hampialany ny sahona amiko sy amin'ny vahoakako, dia alefako ny olona mba hamono ny zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah. Ary hoy Mosesy tamin'ny Farao, aoka iseho ny voninahitrao noho izay ataoko. Roviana no angatahako anao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, hanesorana ny sahona aminao sy amin'ny tranonao, ka ho aonely ihany no isy azy. Dia hoy izy, rahampitso. Ary ho kosa izy, oka ary dia ho araky ny teninao, mba ahafantaranao fa tsy misy tahaka an'i Jehovah Andriamanitray. Ary ny sahona dia hiala aminao sy amin'ny tranonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, ka ho aonely ihany no isy azy. Ary Mosesy sy Arona niala teo amin'ny Farao, ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah ny amin'ny sahona izay efa nataony tamin'ny Farao. Dia nataon'i Jehovah araky ny tenin'i Mosesy, ka maty ny sahona teny amin'ny trano sy teny amin'ny tokotany ary tany an-tsaha. Dia nangonina hivangongo teny rehetra eny reny, fa efa maimbo ny tany. Fa noho ny hitan'ny Farao fa nisy iainana, dia nanamafy ny fony izy, ka tsy mba niaino azy mirahalahy, dia arak'izay efa nolazain'i Jehovah. Fahatelo, ny moka. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, lazao amin'ny Arona hoe, ahinjiro ny tehinao, ka kapohy ny vovotany, dia ho tonga moka eran'ny tany Egipta rehetra izany. Dia nanao toy izany izy, ka nahinjitra Arona ny tanany mitana ny tehiny, ary nokapohy ny vovotany, dia nisy moka teny amin'ny olona sy teny amin'ny biby fiompy, fa tonga moka avokoa ny vovotany rehetra eran'ny tany Egipta rehetra. Ary mba nanao toy izany koa ny omby asy tamin'ny fankatovany, mba hahatonga moka, kanjo tsy nahay izy. Ary ny moka dia teny amin'ny olona sy teny amin'ny biby fiompy. Dia hoy ny omby asy tamin'ny Farao, ratsa ny tanan'Andriamanitra ity, nefa niamafy ny fony Farao, ka tsy niaino azy mirahalahy izy, dia arak'izay efa nolazain'i Jehovah. Fahaefatra, ny lalitra. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mifoaza maraina koa, ka mitsangana eo anatrehan'ny Farao, fa indro hivoaka ho any amin'ny rano izy, ka lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, alefaso ny oloko anompo ahy, fa raha tsy mandefa ny oloko ianao, indro aho handefa lalitra betsaka hamely anao sy ny mpanomponao sy ny vahoakanao ary ny tranonao. Dia ho feno lalitra ny tranon'ny Egiptianina sy ny tany izay hitoerany koa. Fa havahako amin'izany andro izany ny tany Gosena izay hitoeran'ny oloko, ka tsy mba hisy lalitra aho, mba hahafantaranao fa izany Jehovah afovoan'ny tany. Dia asiako fihavahana amin'ny oloko sy ny olonao, rahampitso no isiany izany famantarana izany. Ary nataon'i Jehovah izany, ka dia nisy lalitra be dia be tao amin'ny tranon'ny Farao sy tao amin'ny tranon'ny mpanompony, ary teny amin'ny tany Egipta rehetra, koa dia simba ny tany noho ny lalitra. Ary Farao nampaka ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, mandeha any nareo hamono zavatra atao fanatitra ho an'Andriamanitra reo eto amin'ity tany ity. Fa hoy Mosesy, tsy azo atao izany, fa izay fadin'ny Egiptianina no ho vononay hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray. Koa indro, raha izay fadin'ny Egiptianina no vononay eo masony hatao fanatitra, molo tsy ho torahan'ny vato fa izahay, andeha lalaka telona ny nevitra izahay.
dia hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ahy arak'izay holazainy aminay. Ary ho Farao, izaho dia andefanareo ihany mba hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra reo any anefitra, fa hany ataoko? Aza mandeha lavitra loatra nareo dia mangataho aho. Ary ho Mosesy, indro izaho hiala eto aminao ka hangataka amin'i Jehovah mba hialany lalitra amin'ny Farao sy ny mpanompony ary ny vahoakany raha ampitso. Fa aoka kosa tsy hamitaka intsony Farao ka tsy handefa ny olona hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah. Ary Mosesy niala teo amin'ny Farao ka nangataka tamin'i Jehovah. Ary Jehovah dia nanao araka ny teny Mosesy ka nampiala ny lalitra betsaka tamin'ny Farao sy ny mpanompony ary ny vahoakany, ka tsy nisy niangana ireny na dia iray akory aza. Kanjo Farao nanamafy ny fony indray tamin'izany ka tsy nandefa ny olona.